Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra ihany koa ny amin'ny nanekenao hijery ireto zava-baovao zay atolotry ny application baibolitsika azo jifaina maimaimpoana ao amin'ny App Store. Ny application zany de sahala am'zao no fipetrany raha vao lansena. Ny hanombohako azy zany dia hanomezana anao ireo zava-baovao nentin'ity version 1.7 ity. Efa nisy moa ny 1.0 zay efa nipubliena any amin'ny App Store fa izao zany dia misy zavatra roa vaovao azonao ampiasaina sahady amin'ity application baibolitsika ity. Ny voalohany zany dia ny fahafahanao misafidy ny baiboly izay ho tadiavinao ho chargena par défaut zany dia ao ianao no mitady na mamaky ny verset na malagasy na français na anglais. Raha ohatra zany ka anglisy no tiantsika ho vidina ohatra dia cliquena donne. Ny petit inconvénient zay zany de tsy maintsy mila hatram'izao aloha de mbola mila redémarrena ny application. De tsy maintsy fermenao zany de redémarrenao na mo simulateur nampiasaiko eto dia zay zany no fipetrany fa am'izao zany de lasa ny teny anglisy ny menu, ny terme rehetrarehetra zany ny akabeazany moa zany fa mety misy any anatsefatsefany eny no adino. Eto zao search, compare, hymne sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha mitady raha na mamaky zany ianao am'izay fotoana zay de mazava ho azy baiboly en anglais no hitanao, na raha mitady zany ianao dia en anglais ihany koa no hitany par défaut. Fa am'izao moa zany dia teny gasy, ataontsika amin'ny teny gasy ny fanorona ireo zava-baovao n'ity application ty dia aleo alefatsika am'izay teny gasy izay no hanomezana ireo zava-baovao ao anatin'ny application. Eo zany de lasa teny gasy zany izy zao zay ny apport voalohany. Ny faharoa zany de ato amin'ny perikopa ny toriteny, misy toriteny 80 nampidirina zay disponible am'izao fotoana zao. Ny perikopa ihany koa moa mbola lazaina ihany fa nisy fanovana kely dia ohatra zao ny amin'ny tamy 23 ohatra ny tianao jerena alahady 9 alohan'ny Pasika dia azonao atao ny mijery ny taridalana mahakasika an'izay toriteny ny Lioka 5:15-17 io zany lay teny ao anatin'ny perikopa dia ny taridalana zany de mahazo ianao am'izay fotoana zay mamaky izay nosoratany sy nomaniny pastora Tody de isaorana azy be tokoa ny nanomezany alalana antsika zany afaka mampiditra ireo hatram'izao zany dia toriteny eo 80 eo zao no efa ao anatin'ity application antsika ity. Raha ohatra zao hijery ny tamy 25 décembre 2021 dia ho hitantsika fa misy ihany koa ny toriteny zay natolony tam'izay fotoana zay 25 décembre dia io andro noely voalohany taona voalohany moa tam'izay dia mazava ho azy Lioka 2 de io no azontsika tsy nisy zavatra novaina ny amin'ny soratra zay nataony fa ny hoe mba couleur sy ny mise en forme vitsivitsy no natao fa ny akotran'izay zany dia mijanona tanteraka amin'ny izay nanoratany azy satria izy moa zany ataontsika hoe ray aman-dreny ara-panahy mahalala bebe kokoa ny tsara sy haroso antsika ka dia natolotra arakarak'izay zany no nametrahana azy avetsika amin'ny 2025 ohatra ny tamin'ny Desambra zao efa nisy angambany raha tsy diso ny tamin'ny Desambra ihany koa zany zao Desambra 2024 dia fa misy ihany koa ny toriteny izay atolony antsika de arakaraky reny zany raha misy ny raha misy ao anatin'ilay 80 de tafiditra azonao atao zany no manana sy manjifa arakarak'izay nampidirany azy ireo zao misy mahazo atsika jauna
toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1/20 zay nataony pastora ihany dia araky ny nanoratany azy no ampidirantsika sy ametrahana azy azo vakina manaraka anao foana ny telefona zay alehanao de rehefa manam-potoana ianao ohatra de afaka mamaky ny toriteniny izay nataony satria misy fampianarana maro azo raisina ao anatiny izay. Ireo zany no zava-baovao roa izay nentiny ity version 1.7 ity. Averiko misy 20 any ho any zany no toriteny efa ao anatiny ao am'izao fotoana izao. Ny famanararaotra ihany koa ny mba manome anareo ny fanazavana ny mahakasika ny menu hafa azontsika atao amin'ny fampiasana an'ity baibolitsika ity. Ny voalohany zany de ato amin'ny mamaky raha maky andininy ianao de misy roa ny fomba ahafahanao mamaky an'izay andininy zay. Voalohany moramora kokoa zany dia amin'ny toko de manana misafidy zany ianao ny boky natao en anglais ny anaran'ny boky satria hitantsika fa misy ny version français, misy ny version anglais, misy ny version malagasy ka manjary ho sarotra zany miovaova ny anarana fa ny teny anglisy zany no mijanona dia raisitsika am'izay indrindra rehefa anoratra ihany koa isika ho hitantsika rehefa avy eo raha mitady dia ny 3 premier terme na ny 3 premier lettre ny en anglais no raisitsika ohatra zao ny tonokalon'ny Salomon dia afaka arakaraky ny andininy io zany de arakaraky ny toko misy am'ilay boky no hitantsika eto ka ny andininy ny toko fahaenina zao ohatra de iny hitantsika iny de afaka angezangezana afaka akelezina. Joda zao ohatra fatatsika tsara fa anankiray ihany dia mazava ho azy ray ihany ny soa de afaka vakentsika iny chapitre ray manontolo iny. Zay zany ny fomba voalohany fa ny faharoa azo atao ihany koa zany dia mampiditra ampidirinao ohatra hoe Genesis toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahafito ny andininy fahadimy. Azonao atao ihany koa zany zao ny mitady de mamaky ianao am'izay fotoana zay zany manana latitude kokoa ianao amin'izay hojerenao fa tsy voatery miankina am'ilay hoe ny andininy manontolo dia ohatr'izao ny fampidirana azy na ohatra zao ianao te hamaky hoe ny Samuela voalohany de Esau izy ianao toko fahatelo ny andininy fahaefatra ihany de mamaky de io ny teny antso ny Samuela Jehova ary izy namaly hoe inty aho. Sahala am'izay zany no azonao atao ny mety anahirana zany de ny hoe ny fampidirana eto de matetika ny 2 premier terme am'ty vo atao de raha misy espace zany de tsy asiana espace. Ohatra zao jaona voalohany de un jo ohatra. Un jo 5-7 de jaona voalohany fotsiny no vakinao am'izay fotoana zay. Ny faharoa azo atao zany dia mitady atondray anao zany de mitady ny terme mitady ny teny fa ny tiako hoentina ty am-boalohany zany de afaka mampiasa expression régulière anao. Ny expression régulière zao ohatra manomboka zay toko rehetra manomboka amin'ny Jesosy zay zao no tianao tadiavina de mitady anao de mahita 36 izy manomboka am' Jesosy Kristy no tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Azonao atao ihany koa no mitady hoe amin'ny farany ohatrany hoe tompo fa misy tompony any amin'ny farany le toko de io mahazo ianao amin'ny tompo Jehova tompo anankitelo ihany moa zany no hitany. Na azonao atao ihany koa mitady hoe Jesosy fotsiny de mitady ianao de misy be da be no azonao am'izay fotoana zay fa azonao ampiana hoe Inde Jesosy Inde tompo sady misy Jesosy no misy tompo dia mihena kokoa izy am'izay fotoana zay satria sady misy Jesosy no misy tompo ilay terme azonao. Na ohatra ny hoe fitiavana na misy hoe fitiavana le izy na misy fanantenana zay ray am'reo zany ao anatin'le toko sy andininy de misy an'io zany ndraindray misy an'izy roa ndraindray ohatrany hita tahaka an'ity zao fitiavana fotsiny no hita ny sasany
manana fahafahafahana bebe kokoa zany anao am'izay fotoana zay. Hitantsika fa ao anatin'ity misy resaka nandeny hoe gasy, misy ato misy terme hoe gasy ao anaty baiboly, effectivement misy hitantsika anakiroa zao eo fa mila fatarina tsara inona le izy, malagasy ve io, raha jerentsika de ohatrany hoe loasandrikany gasy, zay no tena izy. De aty amy mampità zany no jerentsika an'izay ohatrany hoe 1 Chronicle 11:32 de jerentsika ny inona no terme ampiasainy ny baiboly hafa amin'io resaka hoe gasy io, de jerentsika ny mampità de azontsika atao ngedangeda kokoa fa en français zany torrent de gas le izy, brooks of gas ny en anglais, de ity zany ny en hébreu zany de hitatsika arak'io. Am'izay fotoana zay de eo koa zany tsika zao de afaka mampiasa hoe manontany, zay le mitady, manontany ny intelligence artificielle hoe what is the brooks of gas. De mazava hoazy mila internet moa tsika am'izay fotoana zay ny amin'ny ahafahany manome ny valiteny mahafapo. The brook of gas is mentioned in Josiah in the King James version of the Bible, it's on the sy ny sisa de misy fanazavana azotsika alaina ao anatiny ao zany na halina, hitanareo misy terme ampiasaina zany eo mba ahafahanao zany mahazo an'lay izy. Ny faharoa tiako tsindrina eto koa de misy anakiray hitantsika ihany koa ao amin'ny baiboly ohatrany hoe ny kapoty, ao anaty baiboly misy an'izay fa mety tsy fantatsika hoe inona moa no tena dikan'izy ity am'izao. De ilay kapoty navelako tany 3 c'est Timoty faharoa toko 4:17 de azo ataotsika atao ihany koa no mampità am'izay fotoana zay, mampità jerena ny version hafa na ny hébreu na ny hébreu na ny grec no miova automatika moa le izy raha am'izao moa zany testamenta vaovao io de grika ndray zany no hitatsika klikena ny mampità zao de ohatra ny hoe ampidiritsika le Timoty faharoa 2 4:11 izy teo non 2:4:13 izy teo de jerentsika ny 13 ahenatsika kely ny fontiny de io zany ilay kapoty navelako tany Troasy, quand il viendra apporte les manteaux, en fait manteau zany le kapoty eto zay novaina amin'ny teny gasy. The clock, clock izy en anglais de ity zany ny version grika an'izay terme zay de azonao atao ngeda be izy raha ohatra ny amin'ny grika zany mba ahafahanao mamaky azy tsara am'izay fotoana zay. Zay zany ny mikasika an'ilay mitady eto zany de sahala ihany ampidirinao zay terme tianao ampidirina hitadiavina de afaka mampiasa ny expression régulière ianao afaka mampiasa ny opérateur booléen and or reo moa zany tena fampiasa de magnamba tsy de isy zavatra ataotsika hoe compliqué-na be loatra le izy. Ato amin'ny intelligence artificielle de afaka manontany anao hoe Jésus avait combien d'apôtres? Oui, that's right, he had 12. Hitanareo intelligent le izy afaka antanina tsara de afaka fantany zany raha ohatra hoe diso tsipelina ianao qui sont le fils de Jacob. Ny natao fotsiny zany dia fantanina momba amin'ny baiboly no azonao apetraka ato, hitanareo de hitany citeny eo le izy le fils de Jacob également appelé de reo daholo zany ny zanaky de hita ny référence par défaut nataoko amin'ny KJV de hitanareo ny référence zany am'izay fotoana zay iza daholo afaka mametraka fantanina momba amin'ny baiboly nareo ato anatin'ity ary gratuit ity intelligence artificielle ty mbola beta moa le izy satria mbola jerena inona no fanatsarana amin'ny fantanina zay azotsika apetraka mba ho
ho matimatotra kokoa. Ny mampita efa hitatsika kely teo ihany de tsy de tena ivalam-parana intsony. Raha ohatra zao ny Genesis no tadiavinao de misy araky ny nambara teo zany misy anakefatra ny efatra ny baiboly malagasy français, anglais ary hébreu ho an'ny testamenta taloha de araky ny nambarako afaka mikisakisaky ty. Raha ohatra kosa ka ny testamenta vaovao ohatran'ny hoe voilà chapitre 7 no tadiavina dia misy grika zany koine grika ny manampy ny anglais, ny français ary ny malagasy. Zay zany ny mombamomba ny mampitany fihirana. Afaka mampiditra ny fihirana koa ianao. De na ny numéro no ampidirinao ohatrany hoe ampidirinao ny 600 ohatra 600 na 60 fotsiny de fa mahita ianao zay momba ny 60 rehetrarehetra de azonao atao ny mandray de ohatrany hoe riraiko io zao de afaka angezaina ny soratra na ianao zany mampiditra ny titre misy tadidinao ohatrany hoe mamy de ze eo zany mamy ny fitinao izao ny noely mamy am'izao sy ny sisa zany hoe intelligent zany mitady am'izay titre voalohany misy an'ilay soratanao mamy ny foko réseaux sociaux dia moramora aminao zany no mijery am'izay fotoana zay na zany tadidinao par numéro na zay tadidinao amin'ny titre dia ino no ijereny sy tadiavany azy mba tsy hanahirana anao am'izay fotoana zay. De ny manaraka an'izay ny faraparany zany de ny perikopa ity moa zany no tena ataoko hoe nandany andro be indrindra satria niezahana ho universel izy ty zany hoe na ininona zany daty ampidirinao dia afaka mahita ny perikopa ny loterana ianao de arakaraka ny lokon'ny altara zany no ahitantsika n'ilay loko. Ohatra zao ny miovaova arakaraka ny zay daty azo zany zao jereko zao ohatra amin'ny application hafa ny azo akana azo ijerena ny baiboly ohatra ny alahady fahaenina alohan'ny Paska 9/3/2025 ohatra zao 9/3/2025 dia alahady fahaenina alohan'ny Paska de azonao atao zany no io moa no compareko am'ireny le application zay efa nisy ananana dia en fonction zay ny 18/4/2025 zao ohatra 18/4 dia zoma masina dia mainty ny lokon'ny altara araka ny hitantsika. Alahady ny Paska ny manaraka alatsinain'ny Paska zao menamena ny loko 21/4/2025 21/4 voilà monday de alatsinainy Paska faharoa sala am'izay afaka mijery sika mikompare zany io zany no ijerenany hoe zay ny nanandramako hoe marina ve le izy de mibase amina zay application efa nisy zany de iny no ampitahana de hatram'izao aloha zany de mba mitovitovy maromaro ny isan-jato mampitovy ka mahafaly zay nanaovana hoe mety universel ihany izy zany 2026 zao ny 15/3 de alahady fahatelo alohan'ny Paska de mahita an'izay zany tsika de ato zany ny mamaky anao ny testamenta taloha
de io ny ao de afaka apekarinao ny font. Somary misatra kely izy am'ty simulateur moa no ampiasaiko fa raha amy telefona izy de rapide be satria tena manao calcul be izy amin'io indrindra ny amin'ny resaka fitadiavana an'ilay daty universelle de tena misy calcul be ataony ka mety misatrisatra ny ampiasaiko moa eto simulateur dia vao may izy somary lent fa ny azo antoka ny application ny any amin'ny telefona zany rapide be ny Apple satria maîtriseny hatramin'ny processeur sy ny sisa. Ny leksiona zany misy ny leksiona de ny toriteny de ny taridalana mazava hoazy raha ohatra moa ka misy ohatran'ny zao par défaut zao nisy iny zao de hitantsika fa mifanaraka tsara jaona toko fahaenina andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby telopolo mpanolotra pastora Tolonjanahary Jean Alphonse. Efa hitantsika sahady zany eto de fa afaka mamaky sika amin'ny tenin'Andriamanitra zay naroso ny ray aman-dreny pastorantsika. De iny ny taridalana ny toriteny de ny filazantsara anankiroa ihany koa zany napetrako teo ihany satria matetika ny hoe anjaran'ny tsirairay no mijery ny filazantsara ny taona voalohany no ampiasaiko raha io zany raha ohatra ka taona faharoa de ny taona voalohany sy ny taona fahatelo zany no apetraka eo de anjarantsika no mijery azy mamaky azy sy ny sisa sy ny sisa. Reo zany no zavatra azo aroso hatreto amin'ity application ty. Ny farany zay na de ataoko hoe na de tsy ho présenteko ara de tiako mba manoro antsika fa nanampy amin'ny ao anatiny amin'ny application zany de nampiko YouTube le izy zany hoe misy ny fampianarandreo ray aman-dreny fa ny komanteko moa zany le izy satria mila ny API any YouTube vao azo atao de zay nahatonga azy hoe tsy nitovanako fa azotsika atao fa nandramana moa zany ty exemple fampisehoana dia io zany zao izy no activeko de relanceko zany lay application de manomboka eo zany satria misy menu anankiray fahatelo de YouTube aty raha ampidirinao zany de ato zany no ahafahanao mitady ohatra ny toriteny anakareo ray aman-dreny ara-panahy zany zao nefa misy ohatrany hoe hitady anao any amin'ny YouTube ny toriteny nataony ray aman-dreny dia afaka klikena zany dia azo lancena le izy de afaka mamaky ny inconvénient le izy zany tsy nanaovako azy satria mila ny API any YouTube ka raha application gratuit ny application antsika tsy mety any satria andoavam-bola le izy fa nataoko karazana hoe fanampina apetraka zany izy zay raha ohatra mo mahita hevitra tsika ny ahafahana mametraka azy dia azo atao ihany koa mahakasika an'izay reo zany toritenin'ny pastora Davida ohatra ny ray aman-dreny ara-panahy ny lava dia afaka mahita zay toriteny nataony sika de miklikena le izy de lancena de afaka mahita azonao atao ihany koa no miverina amin'ilay any amin'ny playlist rehefa reo zany no azo aroso zay mpampiasa nyty application ty. Ny tanjona zany de tsy ny hoe akory ny ampiasa ny ampifangaro ny teknôlôjia sy ny fahaizana ny mahay ny tenin'Andriamanitra manjifa raha lafy ny vidiananao an'ilay telefona nefa tsy ampiasainao tsy exploitenao au maximum iPhone zany lafo be nefa tsy exploitenao amin'ny zavatra tsara am'izany mamaky toriteny mamaky baiboly mifihirana dia veromaina zany anao ka amarana koa zany de mandrisika antsika rehetra tompoko hitoetra feno ao amin'ny fanomponan' Jesosy Kristy tompo satria zava-poana izao tontolo izao fa ny tenin'Andriamanitra kosa no maharitra hatramin'ny farany ary mampanantena Jesosy ny hahazoanao zany fiainana mandrakizay zany raha toa ka manaiky azy ianao.
dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, zay zay hatramin'ny talohan'indrindra ka mandrakizay. Amen.